Mbola eo amin'izay tontolo ny rugby izay hatrany nitrangana zavatra mampalahelo kosa ny lalao famaranana teo amin'ny Sokajy Junior. Tezitra tamin'ny mpitsara ny mpilalao iray avy ao amin'ny TFM Akasina ka dia namono sy nanitsaka ny mpitsara afovoany. Rahantsika ao anatin'ity sary tsy akiteniteny izay zava-niseho teny Mahamasina izay. Zay koa topo klasy tovovavy masaka azona tolotra ao atsika tamin'ity takariva ity akasitra ny fianao sy saraka tamin'ny nandritra ny fotoana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra matv manasana ohatrany kosa tsy saraka amin'ny fahitalavitra matv mbola ao ireo fandarana maro zay no manana ho anao mame fotoana ho anao ary ny tena ko amin'ny rapitso indray mametraka ny veloma mandrapitafa topo klasy topoko vavy.